Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ho antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Androany ny andro fahadimy farany izay niarahantsika teto tamin'ilay lohateny hoe fa aiza ny finoanareo, fantaniana izay napetraka Jesosy tamin'ny mpianatra. Isika koa dia mpianatra Kristy. Fa aiza ny finoanareo. Nandritra ny 5 andro tsika niaraka teo. Mino aho fa manana fanandramana ho tantaraina amin'ny Kristy ianao, ny amin'ny fitombony finoanao tamin'ny alalan'ny fienoana ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Androany isika dia anaraka lohahevitra anankiray. Ny lohateny dia hoe tsy maintsy atao batisa ve ny olona iray vaovao fontsy. Tsy maintsy atao batisa ve ny olona iray vaovao fontsy. Ny hevi-dehibe dia zava-dehibe ny batisa. Zava-dehibe ny batisa. Ary mahazo lohalaharana mihitsy ny toerana misy ny batisa ao amin'ny testamenta vaovao. Inona ny hevitra izany eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Alohan'ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasa antsika hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, dia ray nankalazaina omemba ninahitra mandrakariva ianao satria afaka nanaraka ny teninao teto izay nandritra ny 5 andro. Ary raha mametra-panontaniana aminay ianao hoe aiza ny finoanao, Tompo malalo mamelany eloka tamin'ny lasa. Ary mino izahay fa ny teninao dia hitondra finoana ho anay tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao. Koa mitenena ary Jehova ho famiano anao izahay, tononay mivavaka amin'ny anarana irery ihany. Amen. Iava malala zava-dehibe ny batisa. Ary raha mijerytsika ao amin'ny soratra masina, raha mijerytsika ao amin'ny soratra masina, ao amin'ny testamenta vaovao, dia nomena lohalaharana ny batisa. Nomena lohalaharana. Tsy midika nefa izany fa hoe tsy mahita resaka batisa mihitsy isika any amin'ny testamenta taloha. Fa misy azo raisina ihany any amin'ny testamenta taloha raha izay resaka batisa izay. Jerevantsika zany ao amin'ny testamenta taloha dia mahita ny tantaran'ny Namana isika. Tadiditsika tsara Namana ilay lehilahy boka. Ary rehefa boka izy dia nasaina nahandro 7 vao sitrana ny abokany. Ny abokana dia maneho fahotana. Ary raha mijery zany tsika hoe 7 izy no nroboka tao amin'izany rano zany vao sitrana. 7 natao batisa zany. Zany hoe mahita isika ny aloky ny batisa ao amin'ny testamenta taloha. Jery ny tantaran'ny zanak'Israely isika rehefa mivoaka avy tao amin'ny tamin'ny tany Ezipta izy ireo, rehefa voagejan'ny fanapahan'ny Farao dia andeha hitododo niala tamin'izany toerana feno fagejana izany. Ary teo anoloan'ny ranomasina mena izy ireo. Dia alay fisary an-tsainany hoe ino ilay ranomasina mena rehefa nikapohana dia nizara roa ny ranomasina. Ary dia niditra tao amin'izany lalana izany ny zanak'Israely rehetra. Raha teo vaofontsy. Satria ny miaramilan'ny Ezipsiana sy ny kalesiny efa manenjika ao aorianao, raha tsy miditra amin'izany lalana izany ianao dia azo antoka fa fahafatesana ny miandry anao. Ry hava malala, hita ihany koa zany any amin'ny testamenta taloha fa zava-dehibe ny batisa. Ary maneho batisa
zany fandalova ny zanak'Israely tao amin'ny ranomasina mena izany. Mila fahasahiana izany. Alaivo sary an-tsaina hoe io ny ranomasina zany fa miataka ato amin'ny ilany dia ny ato amin'ny ilany koa dia ianao mitsofoka ao ampovoany ao. Mila fahasahiana izany tahaka ny hoe fahasahiana amin'ny ranon'ny batisa ihany koa. Raha mijery indray tsika ny fitoerana masina teo amin'ny fotoan'andro ny zanak'Israely dia mahita isika ny fitoerana masina fa tsy maintsy mandro ireo olona izay hiditra ao amin'izany fitoerana masina izany vao mahazo miditra ao amin'io fitoerana masina io. Tsy maintsy mandro vao afaka miditra ao amin'ny fitoerana masina. Mahita sarina batisa ihany koa tsika ao anatin'izany. Raha mijery ihany koa tsika ny tantarany Noa izay nandalo safidrano. Nandalo safidrano ty tany misy antsika ty dia Noa valo mianaka sisany vovontsy. Maneho sariny batisa ihany koa izany. Zany hoe tsy ny testamenta vaovao ihany no mamela ara-pahamehana sy mamela lanjany ny batisa fa na ny testamenta taloha ihany koa dia manindry ny mahazava-dehibe ny batisa. Dia itsika hijery ny ao amin'ny testamenta vaovao. Raha mijery ny ao amin'ny testamenta vaovao isika, ny Jaona toko voalohany dia mitantara ny tantarany Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa rehefa nanao batisa dia mitantara ny tantarany. Zany hoe manamarika fa zava-dehibe ny batisa. Ary tsy azo atao ambany zavatra. Marka toko 2:15 sy 2:40 dia manamafy ihany koa ity toko sy andinity fa zava-dehibe ny batisa. Mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohina. Zava-dehibe ry mpiaino malala ny batisa. Na tamin'ny andron'ny testamenta taloha, na tamin'ny andron'ny testamenta vaovao, eny amin'izao androntsika izao dia zava-dehibe ny batisa. Satria iankinany ny famonjena. Fanontaniana petraka moa amin'ny loha hevitrintsika androany dia hoe tsy maintsy atao batisa ve ny olona iray vao vavonjy. Marka toko voalohany dia ny 1:5. Dia nandeha nanantona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Teto zany dia Jaona mpanao batisa nanao batisa. Rehefa niaiky ny fahotany zany ny olona dia nanantona dia nataony batisa tao amin'ny ony Jordana. Zava-dehibe amin'ny olona ny batisa. Dia niazakazaka ny olona mba atao batisa. Jaona mpanao batisa nanao batisa tamin'izany fotoana izany. Mateo toko 7 dia raha manomboka eo amin'ny 1:17 dia mitantara ny batisan'i Jesosy. Jesosy tsy nanota nefa natao batisa. Tsy ilain'i Jesosy zany ilay batisa kanefa izy dia natao batisa. Tsy tahaka antsika mpanota izay mila fanadiovana, mila rano, fa natao batisa Jesosy. Entina ilazana fa zava-dehibe ny batisa. Manana ny maizy azy ny batisa. Ary ny batisan'i Jesosy no mampanakery ny batisa ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny soratra masina. Mateo toko 7:20 sy ny 7:20 dia mbola manamafy ihany. Ary Jesosy nanantona dia niteny tamin'ny mpianatra ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Jesosy mihitsy zany teto ny teny. Ary Jesosy teto ny naniraka ny mpianatra mba hanao mpianatra ny firenena rehetra. Maniraka antsika ihany koa. Ary maniraka antsika ihany koa izy, maniraka ny mpianatra izy mba hanao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ndray andro dia izy nametraka fanontaniana hoe azo atao ve pasteur ny manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy? Satria hita ao amin'ny bokin'ny apôstôly zany. Dia ny valiny ange dia tsotra
raha manao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ianao, amin'ny baiko izay nomeny Jesosy, ary amin'ny bokin'ny Paoly ianao dia mahita hoe batisa amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra ny telo nefa iray ihany. Telo nefa iray ihany Andriamanitra. Ka tsy tokony hipetraka olana mihitsy izany toe-javatra izany. Jaona 3:5. Jaona 3:5. Jesosy namaly hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny lohatentsika dia hoe tsy maintsy atao batisa ve ny olona iray vaovao fotsy. Dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, ny ateraky ny rano ilay batisa, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Dia ahoana ary zany raha misy olona tsy vita batisa? Dia tsy ho voavonjy ve zany izy? Ry mpiaino malala, misy sary anankitelo asehon'ny batisa. Ny sary voalohany asehon'ny batisa dia ny fanambadiana. Fanambadiana. Rehefa manatrika fanambadiana isika dia misy voady ao. Move ianao manaiky apakatra any ramatokely ho vadinao, dia mametraka indray, eny tompoko. Move ianao manaiky apakariny ho vadiny, eny tompoko, ataovy ary ny voadinareo. Misy fanekenao, misy voady atao amin'Andriamanitra ao. Ny batisa koa dia misy voady atao amin'Andriamanitra, misy fanekena atao amin'Andriamanitra ny amin'ireo fampianarana rehetra ao amin'ny soratra masina. Ny sary faharoa aseho amin'ny batisa dia maneho fahaterahana. Maneho fahaterahana. Izay ilay hoe raha tsy ateraky ny rano, ateraky ny rano, misy fahaterahana ao zany. Ary ny fahaterahana moa dia fahitantsika hoe rehefa teraka ny zaza anankiray dia mivoaka hoe zaza kely. Zany hoe zaza dia mitombo mialehibe. Ary ohatran'izany ihany koa ny sary asehon'ny batisa. Ny olona anankiray zany rehefa vita batisa dia miverina ho amin'ny fiainana vaovao ary mitombo amin'ny fahasoavana ao amin'ny Kristy izy. Ny sary fahatelo asehon'ny batisa dia sary maneho fahafatesana sy ny fitsanganana amin'ny maty. Fahafatesana sy ny fitsanganana maty. Maneho fahafatesan'i Kristy ary maneho koa ny fitsanganan'i Kristy amin'ny maty. Ireo sary ireo zany dia tokony ho hita amin'ny batisa. Rehefa atao batisa ny olona anankiray dia manao fanekena amin'Andriamanitra izy. Rehefa atao batisa ny olona anankiray dia fahateraham-baovao, fiainana vaovao indray. Rehefa atao batisa ny olona anankiray dia maty izy ary mitsangana indray. Asitrika zany. Zany hoe maneho fanitrihana ny batisa izay no aseho. Asan'ny apôstôly 2:7-8. Ary raha nandray izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'i Petera sy ny apôstôly namany hoe, ry rahalahy, inona no ataonay? Mino koa fa ianao izay manaraka izao fandaharana izao dia voatsindrona amponao ianao, ary ametra-panontaniana koa ianao amin'ity androany ity hoe inona ary no atao? Ilaina ve zany ny batisa? Raha nahitantsika ao amin'ny Baiboly dia zava-dehibe ny batisa. Natao lohalarana ary tena manana ny lanja ny batisa ao amin'ny soratra masina. Ary Kristy dia nampanan-kery izany batisa izany. Kanefa raha tojo toe-javatra ianao tsy ahafahanao manao izany batisa izany, dia ahoana? Mety tsy ho voavonjy ve izany? Valintsika izany ao aoriana ao. Batisa dia misy ifandraisany amin'ny famelan-keloka. Ao amin'ny Petera voalohany 1:7-9. Dia izay tsy nanaiky fahiny fony ny andro ny faharom-pon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa, raha mbola namboarina ny sambo fiara izay nidiran'ny olona vitsy, dia izy valo mianaka ka dia namonjena azy ny rano. Eto tsika dia hoe ny safi-drano dia maneho batisa. Ary Noa valo mianaka rery no afaka niala tamin'izany safi-drano izany. 20 taona Noa no nitory ny mahakasika ny safi-drano, no nanamboatra ny sambo fiara hitan'ny olona teo, fa no heverin'ny olona fa efa antitra izy. No heverin'ny olona fa efa voan'ny ataontsika hoe retour d'âge izy, na mamo izy. Satria tamin'izany fotoana izany mbola tsisy ny orana. Kanefa
latsaka ny orana hahatonga safotrano eto amin'ity tany ity. Io indray mandeha ihany ny safotrano. Tsisy tsony. No avalo mianaka ihany. Dia ny biby rehetra na biby madio na biby maloto niara-niditra tao. Tadadio anefa ry mpiaino malala fa ny biby tamin'izany fotoana izany dia efa taoriana ny fahotana. Efa nasika ny biby. Ahoana reny fomba nampidirany noahandreo biby ireo fa ny olona ankoatran'izy valo mianaka dia tsy nisy nentiniditra. Tsy nisy nentiniditra. Fanjanona tamin'ny safidiny ny olona tsirairay avy. Ary no avalo mianaka ihany ny vovontsy. Nandritra izany safotrano izany. Batisa dia maneho fanadiovana ny fahotana. Mateo 7:7. Fa no nahita ny fariseo sy sadoseo maro nanantona ny batisana izy dia hoy izy taminy, ry taranaky ny mena rano. Iza ny manoro hevitra anareo handositra amin'ny fahatezerana ho avy? Rehefa nahita ny toe-javatra miseho zany ireto fariseo sy sadoseo reto dia mba niazakazaka koa atao batisa. Kanefa ny ao anatiny tao tsy niova. Fa ny fiainany ihany ny nataony, ny tohizany. Fanenjehany an'i Jesosy ihany ny nataony sy ireo kristianina. Fa tsy niova izy. Ary izay no nahatonga ny teny hoe ry taranaky ny mena rano. Ny teny azy ireo ho taranaky ny mena rano satria noho ny fatahorany toe-javatra amin'ny ho avy fotsiny dia niazakazaka mba ho atao batisa izy ireo. Fa ny tao am-pony dia tsy niova. Ny batisa dia fanadiovana. Ary ny batisa dia famelan-keloka. Fanombohana fiainana vaovao. Romanina 4:4. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Manomboka fiainam-baovao ny olona anankiray rehefa vita batisa. Tsy maintsy atao batisa ve vaovaovontsy? Ahoana ary ny amin'ilay jiolahy anankiray izay teo anilan'i Jesosy? Jiolahy anankiroa niara-nombohana ny Kristy. Ny anankiray dia niteny ratsy an'i Jesosy izy. Ary ny anankiray kosa dia niteny tamin'i Jesosy hoe, Jesosy io, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Eto tsika dia mahita fotom-pampianarana momba ny fiavian'i Jesosy. Hoe rehefa avy. Mahita fotom-pampianarana momba ny famonjena. Mahita fotom-pampianarana momba ny olombelona. Izany hoe ity jiolahy anankiray ity zany dia mahay ny tenin'Andriamanitra izy. Ary ilay tenin'Andriamanitra teo aminy no nitondra finoana ho azy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy afaka ny atao batisa izy satria efa samy eo amin'ny hazo fijaliana. Tsy hoe andao indray ary tsika aloha hidina dia atao batisa. Fa tsy afaka. Fa ilay finoana tao aminy no nahatonga azy nahazo famonjena. Ahoana ary izany famonjena izany? Ny 7:7. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa anio no iaonanao amiko any paradisa. Izany hoe teto izany Jesosy dia niteny taminy hoe androany no milaza aminao fa iaona amiko any paradisa ianao rehefa ho avy any amin'irao an-lanitra. Eto izany dia hain'ity jiolahy ity tsara fa hoe hiverina fanondroany indray Kristy. Hiverina fanondroany indray Kristy. Nino izy an'izany fiverenan'i Kristy fanondroany izany? Ary nangeta ety izy. Ary dia nahazo famonjena izy. Azo antoka fa voavonjy izany lehilahy izany satria Kristy mihitsy no nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa iaona aminy any an-danitra ity jiolahy ity. Tsy natao batisa nefa izy. Tsisy manambara an'izany eo amin'ny soratra masina. Dia mipetraka ilay fanontaniana hoe tsy maintsy atao batisa ve ny olona iray vaovaovontsy? Ireto antony telo ireto no antony nanaovana batisa an'i Jesosy. Ny antony voalohany dia hanome ohatra. Satria fantatry Jesosy fa any aoriana any ny olona dia hanandran-kandrana, hanao karazana batisa maro isan-karazany. Amin'izao fotoana izao dia misy hoe maka menaka ianao dia ny menaka oliva iny dia hosotra amin'ny loha dia vita ny batisa. Misy karazany batisa. Ary efa fantan'izany dia nanao batisa mihitsy Jesosy. Ary ny batisa an'i Jesosy ihany ny batisa manan-kery. Maneho ny fandevenana, maneho fitsanganana amin'ny maty. Niarana levina amin'ny Kristy. Ny antony nanaovana batisa an'i Jesosy koa dia natao batisa izy mba ho an'ireo tsy afaka natao batisa noho ny antony manokana. Ilay jiolahy zao tsy afaka natao batisa izy. Satria izy efa teo amin'ny hazo fijaliana efa ho avy ny fahafatesana. Ho kapaina ny ranjony dia ho faty izy.
tsy afaka ny atao batisa izy. Efa nanao batisa ho azy ireo Jesosy. Misy olona any ampigadrana any amin'ny toerana tsy azo nizaniza idirana fa ho tana mafatiny nataony. Kanefa izy nahitany Jesosy tao amin'ny toerana io. Dia nibebaka izy. Efa natao batisa ho an'ny reny Jesosy. Tsy afaka ny atao. Misy olona marary mafy any amin'ny hôpitaly. Tsy azonao atao batisa intsony izy satria raha ho atsoboka ao anaty rano izy hijanona tapoka hatramin'ny fony. Efa marary mafy izy. Maty ilay olona rehefa avy eo. Na Jesosy dia natao batisa ho an'ireny olona ireny. Ny antony fahatelo nanaovan'i Jesosy batisa dia hanehoana ny asan'ny fanahy masina amin'ny finoana izay ananan'ny olona anankiray. Izany hoe ny olona anankiray izany rehefa manam-pinoana ka miroso amin'ny batisa, ny finoana ao anatiny izany dia mitondra anazy ho atao batisa. Ary amin'ny finoana ihany koa no andraisany ny fanosorana izay ataon'ny fanahy masina. Andraisany ny hery izay omen'ny fanahy masina eo amin'ny fiainany. Kristy dia nosorana satria nomboka azy izy. Kristy dia nomena hery tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary rehefa nalaina devoly fanahy Kristy tao aorianan'ny batisany dia nandresy ny fakapanahy izy. Ry hava-malala, ireo antony telo ireo no nanaovana batisa an'i Jesosy. Ny loha hevitrintsika dia tsy maintsy atao batisa ve ny olona iray vao voafontsy? Dia izao hoe zava-dehibe ny batisa. Ary ny Baiboly iray manontolo dia manome lanjany ny tsy maintsy tokony hanaovantsika batisa. Fa raha ohatra ka tojo fotoana tahaka ilay jiolahy antsika no ny antony manokana tsy ahafahantsika manao batisa, dia efa nanao batisa ho antsika Kristy. Ry mpiaino malala, dia mbola manana fotoana malalaka ianao. Mbola manana fotoana ahafahanao manao batisa ianao. Raha manam-pinoana ianao, mitsangana. Mandraisa fanapahan-kevitra. Manaova batisa. Satria raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy isika dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny toe-javatra rehetra dia manambara fa miaina amin'ny vanim-potoana farantsika. Aza miandry efa ho tery ianao vao handray fanapahan-kevitra. Fa mandraisa fanapahan-kevitra. Raha miteny aminao Kristy, dia noho ny teny. Ary izany teny izany dia hitondra finoana ho anao, ka hitondra fanapahan-kevitra, ka hizotra ho any amin'izany fanapahan-kevitra lehibe izany ianao. Sitraka ao ve raha hivavaka ho anao amin'ity androany ity. Ray masina ny an-danitro, ianao dia mahita ny fanapahan-kevitra raisinay. Ampitomboy ny finoanay mba hahatonga anay hiroso amin'ny rano batisa, mba hidiranay amin'ny fanjakanao raha ho avy tsy ho ileny amin'ny rahaolanitra ianao. Mitahy amin'ny fomba manokana ianao ireto manaraka izao fandarana izao. Engane, hiteninao, hitondra fahasoavana sy fitahiana ho azy ireo mandrakariva, ary hitondra azy ireo any fiainana mandrakizay. Tonoinay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy.